hatrany manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zanabolana avy hatrany ny araky ny hitantsika amin'ny sary izao dia misy ny rindraona izay manakaiky ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara ary anisany mandrafitry ny toetry ny andro moa izay ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara etsy andany dia misy ihany koa ny raona izay misesy hatrany manatona ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny ary atao anatin'ny 3 andro ato dia mbola saika mitovitovy amin'izay hatrany aloha ny mety ho firafitry ny toetry ny androntsika satria dia misesy hatrany izay fandalovana rindraona izay ao atsimon'ny Madagasikara ao ary anisany mety hitondra orana vitsy ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara izay ny any amin'ny tapany avaratra atsinana ihany koa dia mbola mitohy hatrany ny fanatonana rindraona avy any amin'ny ranomasimbe indianina ka anisany mety hitondra ny rotsakorana vitsy ihany koa izay ny ambiny kosa indray dia ny zavana no tsaika hibatoerana kokoa amin'ny maraina fa ny atoandro kosa dia maina tanteraka ny andro raha zay ny amtinana azy amin'ny 3 andro avy fa idirantsika amin'ny atsipriany ny mahakasikasika an'izay ny maraina dia misy ny zavona ho an'ny faritry Boeny ny atitany faritry Melaky Betsiboka ny voatany iray manontolo ary mitatra hatrany amin'ny faritra Anosy ny atitany faritra Androy izay mety voakasika an'izay koa ny atitany faritra Vatovavy sy Fitovinany misy hatrany ny orana tanifindraona ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny any amin'ny distrika Nantala ary mandraona kosa ny andro ny morontsiraky ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny distrika ny Taolanaro ny ambiny dia mandraona vitsy na ibalika tanteraka ny masoandro ho an'ny rapitso tolakandro maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosina dia somary lalovan-draona ny faritra Avaratra sy ny atitany faritry Melaky Bongolava ary ny any amin'ny atitany faritry Menabe ny maripana mavinavina amin'izay andro ny rapitso izay mandrindra ny 5 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ho an'ny voatany ary 7 ka hatramin'ny 8 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana ny any ilany andrefana dia mahatratra hatrany amin'ny 5 degré Celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy mahazovana hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny atitany Madagasikara iray manontolo saika voakasika an'izay avokoa eny hatrany amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara izay ho an'ny morontsiraky ny faritra Sofiasy Diana kosa dia mandraondraona ny andro vao maraina ary mety araina orana tandrifindraona vitsy zay ho an'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara ary mitatra amin'ny andalana ho an'ny morontsiraka Atsimo Atsinanana moa izay rehefa atoandro zany hoe amin'ny maraina ny alatsinainy no andrasana ny orana any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara izay raha ny maripana vavinavina dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 9 degré Celsius eo hatrany ho an'ny voatany misy fidinana kosa izay maripana izay ho an'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara midina hatrany amin'ny 9 degré Celsius moa ny faritra atsimo andrefana fa mifanohitra amin'izay kosa ho an'ny tapany avaratra Atsinanana sy ny voany Atsinanana satria dia manodidina ny 9 degré Celsius eo izay maripana izay ary ny any amin'ny tapany andrefana kosa na ny faritra andrefan'ny Madagasikara iny zany dia mety mbola mahatratra hatrany amin'ny 5 degré Celsius ny ambony indrindra ary mitoetra hatrany any amin'ny faritry Boeny talata kosa indray mbola misy hatrany zavona ho an'ny voatany faritra Analamanga Bongolava Itasy Vakina Karatra Amoronmania ary mbola mety ahitana izay koa ny tapany atsimon'ny faritra Alaotra Mangory sy ny faritra Atsinanana ary mbola mety ahitana zavona ihany koa ho an'ny faritry Boeny Betsiboka sy ny any amin'ny faritry Melaky fa mandraona kosa ny andro ho an'ny tapany avaratra Atsinanan'ny Madagasikara mety araina orana tandrifindraona izay ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny distrika ny Taolanaro ny balika kosa ny masoandro ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Nosy any maripana vavinavina amin'izay andro ny talata izay manomboka misy fidinana koa ny maripana ho an'ny voatany satria dia 4 ka hatramin'ny 5 degré Celsius eo izay fa ho an'ny faritra Anosy ihany koa dia 9 degré Celsius ny maripana vavinavina amin'izay andro ny talata izay ny morontsiraka sisa kosa dia 20 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ary any amin'ny ilany andrefana mahatratra 13 degré Celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny talata izay hatrany dia izay indray ny meteo tamin'ny tian'ity raha pizindray fotoana manaraka velomito